niala tao amin'le efitra ambony niala tao amin'le efitra ambony a ny sakafoana nanaova mipasika nanaova mifanasany tompo nanaovana ny afatrafatry ny mpianatra rehetra izy a dia nandeha nakany Getsemane de tonga tany Getsemane izy a araky ny zavatra mitranga foana dia efa itsika ny tantara de le mivavaka izy ory indrindra sady natahotra izy teo anatrehan'io a tena hoe nitete raha ohatran'ny raha mihitsy ny atsembohany a de nivavaka izy niantso ny mpianana izy araka taminy nivavaka izy raha eo raha sitraka ao de sory ampiko ty kapoky ty mafy zany atrika fahafatesana zany de natahotra orooro ny mahazo azy ao anatin'izany reo ny andiny resaka momba an'izay a tsy voatery voarainareo de daholo reo andinin'ireo fa de apetraka eo fotsiny a ho alefa any amin'ny site ty de omenanareo reo toko sy andinin'ireo a any amin'ny site de azonareo téléchargeny saika atao izy androany fa de tamin'ny ora farany de nisy problème matampoka ara-teknika dia tsy azo indray nefa saika omenanareo zaraina taminareo daholo le toko sy andininy de toute façon hitanareo anaty baiboly zany nivavaka izy intelo izy nivavaka de farany de hoe bon lasa ary ny zavatra ty tsika tongavana ny tantara efa haitsika lesinao anatin'ireny be de be raha ireo isakan'ireo zavatra reo andinin'ireo ty fotsiny ohatra ny andeha ataotsika toriteny de va toriteny 45 minutes ny vita ao anatin'io a fa tsy zay nijerentsika fa ny zavatra ho jerentsika de zao hoe naninona ny aina tao anatin'io Jesosy Kristy ny aina tao anatin'io Jesosy Kristy satria niatra taminy teo de fa niatra taminy ny oziny misy ozina 240 a niatra tamin'i Jesosy Kristy ao anatin'io fotoana io zoma eto moa zany laka misy alina izy amin'ny fotoanantsika fa ho an'ny jiosy a raha vao maty ny masoandro de efa zoma zay ny andro vao maty ny masoandro de efa zoma efa ao anatin'ny zoma zany io de izy le nivavaka ory a tao Getsemane a niatra tamin'ny ozina voalohany ao amin'ny Deutéronomie toko fa 7 ny andininy fa miveriny efatra mihitsy izy eto ny andininy fa 7:50 a 5:50 a 7:50 a 7:80 a 7 ty azafady fa voafafan'le ordinateur le eto makety sy le eto makety de inona ny zavatra nitranga teo izy zay verina ny efatra io hoe rehefa maraina ny andro de hiteny ianao hoe malaky ariva rehefa ariva indray ny andro de hiteny ianao hoe malaky maraina hitanao tsy andronao mihitsy zany tena tsy milamina ny fiainanao no ny tahotra ny fonao izay atahoranao sy no ny zavatra zay hitany masonao zay zany no mitranga ho an'ny olona hiara-ny oziny matahotra zay hitany masony de mampatahotra azy daholo ny zavatra rehetrarehetra efa oziny zany fa zany oziny zany efa niatra tamin'i Jesosy Kristy zany tamin'izy tao Getsemane le tahotra ny fonao sy ny atahoranao io izy amin'ny teny frantsay hoe angoisse et détresse zay ny ainan'i Jesosy Kristy teo amin'ny tao Getsemane 12 a ozina 12 ny ray niatra tamin'i Jesosy Kristy io hitantsika eo amin'ny tantara zay le zavatra tiatsika tongavana ao anatin'ity fampianarana androany ty tonga de voakely iny zany ny ozina voalohany a zay niatra tamin'i Jesosy Kristy rehefa ory a sy natahotra indrindra izy tao Getsemane de nivavaka mba elan'ilay kapoka teo aminy de tao ihany izy no samborina avy eo a tonga Jodasy avany a nanoroka azy a sambotra azy a sy ny rehetrarehetra de teo koa ny mila hitantsika fa nitsoka ny mpianatra teo nitsoka avokoa ny mpianatra rehetrarehetra izy rehetra sisa tavela teo nandositra azy avokoa ny mpianatra rehetra de zay fadosiran'ny mpianatra zay nefany a Matthieu toko fa 4 sy Jauna toko fa 12 no ahitantsika an'izay a dia anisan'ny io Matthieu toko fa 4 ny fa 15 ty nefa moa zany rehetra zany de tonga mba hatateraka zay voasoratra ny mpaminany tamin'izany tokoa de nandao azy ny mpianatra rehetra ka nandositra nandao mpianatra rehetra ka nandositra tao anatin'io dia io no ozina faharoa ihany koa zay
natrehany Jesosy Kristy zany io fandozan'ny mpianatra io a Deutéronomie 7:25 atolotry ny tompo resy eo anoloan'ny fahavalonao ianao lalana ray ny andehananao iady aminy fa lalana fito kosa ny andosiranao hiala eo anoloany dia ho fampangovitana ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany ianao nandositra ny ala teo daholo ny mpianatra rehetra nandositra resy eo anoloan'ny fahavalo a ny rehetrarehetra dia zay no nitranga am'ray marainy tsika zao zoma alina am'ray marainy zoma maraina moa zany sa zoma alina zany filazany zany satria mbola maizina io zoma marainy io lakamisy teo a de fa zoma am'izay eto a miditra fitsarana am'izay tsika de hofitinitsika avy zany ny fitsarana inavy ny fitsarana nandalovan'i Jesosy Kristy tamin'izy ny tsaraina talohan'ny hafatesany mety ve ay fa mandeha talohan'ny hafatesany miaraban'izay mpanaraka direct tamin'ny Facebook ny tondrana azy voalohany dia anasy mpisorona be nentina any mpisorona be zany satria tena reo le mpivavaka be reo mihitsy no nikendry voalohany nanao zay amonona azy de reo zany no nitondrana anazy voalohany a jauna 7:20 no misy an'izay de tamin'io a tamin'izy tao amin'io anasy mpisorona be io no nandava amin'ny Petera azy voalohany satria fantatry jauna ianasy de rehefa fanta zany mba afaka niditra jauna de jauna ny afaka niditra tany an-trano fa Petera tsy afaka niditra fa nijanona teo ivelany a de tonga le ankizy vavy nanontany azy hoe anao koa mba isan'ny namany a de teo Petera nanda azy voalohany hoe tsy izy a jauna 7:20 io ihany a 15-18 io a nandava amin'ny Petera azy de vitany eny anasy a de nentina tany amin'ny Kaiafa anasy ny tena mpisorona be i Kaiafa mpisorona be fa taloha fa i anasy a zanaka nabavin'ny Kaiafa avany ihany zany de io no misolo anazy satria isataona zany mifandiby le izy a de i anasy ny tena mpisorona be fa Kaiafa mpisorona be taloha fa deba zany e de na de efa tsy mpisorona be intsony ara de mbola hoentina any aminy ihany izy mbola mandidy manapaka ihany ny zavatra rehetra de nentina tany aminy reo a misy azy daholo ny filazantsara anakefatra rehefa nentina tany amin'ny Kaiafa ry Jesosy Kristy ny tsaraina zany a de teo Jesosy Kristy nanambarany tena no misy i Kaiafa efa nitady ino moa vavolombelona mandainga be deabe hiapagan Jesosy Kristy fa tsisy ny tombony de farany de ozy izy Kaiafa hoe ay lazao ary fa ianao zanak'Andriamanitra de ozy izy Jesosy Kristy hoe voalazanao ary manomboka zao de ho hitanao ny zanak'olona hipetraka amin'ny hery voninahiny any an-danitra de vita ny Kaiafa ny akanjo de inona tsony no lazaitsika fa zay tena ny mihitsy efa manao blasphemy mendrika ho elohany satria tadiavina daholo le fika efatra amin'ny laroby io a efatra amin'ny talaty io fika io ny tadiavina fa tsy nahita teto koa tsy nahita fa Jesosy Kristy ny teny hoe za le zanak'Andriamanitra de teo amin'izay a no nandritra hoe efa tena zay a no fandehan'le izy ny olana fotsiny eto de zao a tsy afaka mamono olony Kaiafa na de te hamono azy fa efa ozy izy hoe tena efa azo atao e mendrika ho alohana ho faty izy satria milaza ny tenany hoe zanak'Andriamanitra mendrika ho alohany ka ny fomba ahafahana manameloka anazy zany a de tsy maintsy ny romanina ihany ny manana zo amono olona fa ny jiosy tsy manana zo amono olona raha araka ny lalàna de teo no rehefa nilaza zany Jesosy Kristy hoe za lay zanak'Andriamanitra hitanao ny zanak'olona iseho amin'ny heriny sy voninahiny sy ny rehetrarehetra de nanalany olona amin'izay izy ianao zany zanak'Andriamanitra sy inona sy ny rehetrarehetra de zay fa nalany olona anazy teo amin'ny fitsarana ny Kaiafa zay ny ozina fahatelo a zay netiny Jesosy Kristy io ary reo lehilahy zay ny tanan'i Jesosy de nanao azy ho fimehezana sady nikapoka azy tao amin'ny Kaiafa izy no mehezana sy nanalana sy
nykapohana io zany a dia ny Deutéronomie 7:7 milaza an'izay hoe dia hofikagana soateny ary ambetiny resaka ianao any amin'ny firenena rehetra zay hitondran'ny tompo anao dia ambetiny resaka tena ifomezana le vahitanao ohatr'izao zay rehetrarehetra dia lasa nalaza zay mezan'ny olona lasa buzz izy eto zay ny ozina fahatelo zay niatra tamin'i Jesosy Kristy tao amin'ny Kaiafa dia tao amin'io Kaiafa io ihany no nandany Jesosy Kristy indroa Petera ny voalohany izy amin'ny fianianana mihitsy lazany hoe tsy izy tsy fantatro akory zany fa ny fahatelo izy tena niozonozona mihitsy Petera hoe tena tsy fantatro zany vita zay dia naneno ny akoho naneny voalohany ny akoho tsy ny akoho akory ny maneny intelo fa indre mandeha naneno ihany ny akoho fa Petera nanday intelo mila hitantsika fa ny anaran'le akoho naneny faharoa sy fahatelo fantatro ny anaran'le tompo fa tsy teneniko anareo fa le akoho naneny voalohany tamin'io tsy haiko ny anaran'le tompony hoe iza dia teo zany Petera nanday indroa nafinaritra tamin'ny Petera teo mitovy mpianatra rehetrarehetra ihany fa rehefa nijery an'i Jesosy Kristy Petera dia natsiaro an'le tenin'i Jesosy Kristy dia bebaka izy avy eo teo izy zany dia efa nitomany nandeha bebaka amin'ny enina maraintsika zao nenina ka hatramin'ny valo dia nentina nakany amin'ny loham-pisorona sy ny Sinedriona indray efa hita zany hoe tena azo melohana izy dia nentina nakany amin'ny loham-pisorona sy ny Sinedriona ny fitsarana faratampon'ny jiosy resaka fivavahana surtout ny tena hitsaran'ny jiosy anazy fa ny tena fitsarana lehibe moa zany dia ny romanina ihany ny tompony fahefana ny Luka 2:20 miresaka an'io ny 9:40 hoe raha vao nazava ny andro dia nivory ny filakevitry ny loholona dia ireo lehibe ampisorona sy mpanora-dalàna ka nitondran'i Jesosy eo amin'ny Sinedrionany dia nentina nakany amin'ny Sinedriona indray zany Jesosy Kristy ho tsaraina tany dia rehefa vita zay mipetraka zany hoe tena mendrika ho tsaraina amin'izay izy dia nalefa any amin'ny Pilato amin'izay any amin'ny Pilato zany nakana n'lay ina filazana zany le attestation hoe vono io zay ny tanjony nandefasana azy any Pilato mba i Pilato no amono any Jesosy Kristy tsy fary zalaty sa reo ny andiny milaza anazy tsy vakitsika loatra reo fa vakinareo fotsiny baiboly manomboka any amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy dia tsy maintsy hitanao ao ny tsarana anazy amin'ny Pilato rehefa avy eo dia ny ozona fahaefatra dia zay le hoe ho tsarain'ny jentilisa hisalatra ho ambony dia ambony ianao no ianao ny vahiny eo aminao fa ianao kosa hietry ambany dia ambany zay dia le vahiny zany le Pilato lay gouvernoura romanina zany lasa ambony mitsara manapa-kevitra ny destiné anao fa ianao hietry ambany dia ambany dia niatra tamin'i Jesosy Kristy ozina ao amin'ny Deutéronomie 7:20 io teo anatrehan'izay reto no fiampangana zany ny chef d'accusation zay nentina ny ampanganan' Jesosy Kristy rehefa nentina tany amin'ny Pilato izy ny voalohany hoe mpanao ratsy io jaorina 7:20 sy 2:30 dia le ratsy moa zany deibedeibe inona le ratsy fa dia mpanao ratsy fotsiny izy vonohy tany io fa mpanao ratsy io fa zany moa rehefa tsisy proof ny fitsarana tsisy anaiky an'izany ny deuxième chef d'accusation dia ny hoe milaza ny tena no mpanjaka ny jiosy io zany tena lazaina mihitsy hoe izy manao ny tena mpanjaka Luka 7:20 tanareo rehefa ampiarahana daholo le fitsarana ny ahitanareo an'izany fa raha mamaky ny jaolina fotsiny nareo dia tsy mahita an'izay hoe milaza ny tena no mpanjaka ny jiosy io zany hoe ny tetiny ao anatin'io zany dia hoe io tady hanongana ny Sezara zay le izy efa tsy tratra izy le taria fa eto izy mbola tia natao an'izay ihany hoe izy io no mpanjaka ny jiosy dia hanongana ny Sezara ho ny tanjony sy ny rehetrarehetra zay ny chef d'accusation eto dia teto Pilato zany niteny hoe ho Pilato tamin'ny inona amin'ny marina mbola ianarantsika io fa hitanareo ndray andro any
ny marina point d'interrogation inona marina valitsika io valiteny platy io hoe inona marina dia adiny telotsika mamaly azy a eto am'gasemainy be ny ray andro any raha tsisy ny fiboana rehefa avy nanontany zany izy dia nivoaka nakeo amin'ny jiosy ndraika ny teny taminy hoe tsy hitako izay elona dia kely akory azy rehefa nytenenina zany le chef d'accusation anankiroa valitenin'ny platy dia hoe tsy hitako izay elona ozina firy zay nefa hitatsika efatra zay ny ozina efa hitatsika fa manomboka eto indray tsika dia anisany hoe izy avy ireo olona laza hoe tena marina io Jesosy Kristy io ka ny fanamarinana voalohany zany dia platy no nyteny azy hoe tsy hitako izay elona dia kely akory azy platy zany tena nahita hoe tena marina io e innocent io e tena tsy mendrika ho faty zany io Jesosy Kristy io dia ozina efatra fa fanamarinana voalohany dia micontretsika zany zao efatra sy ray zao mibaolina hitatsika hoe izany andresy ny fiampagana fahatelo dia hoe pikome mampikomy vahoaka mpampikomy vahoaka hitanareo tena atao mihitsy zany hoe satria ty romanina dia atao mihitsy ny fomba rehetra tonga le romanina tezitra sy alahelo hoe tena olondratsy ene io dia mpampikomy vahoaka zany hoe taditarika grevy io anongana ny César zay foana le tanjona tiany zareo atao zany amelezana ny Jesosy Kristy dia ozy izy Pilato hoe galiliana nga izy ozy izy Pilato mo galiliana izy zay le teny galiliana eto any amin'ny Herode arafa tsy ho amin'ny Pilato tsy hitako mihitsy azo aminonan'io fa alao Herode mitsara an'io nentina tany amin'ny Herode mpanjaka ndray izy Luc 23:6-12 dia ny tamin'ny Herode ndray zavatra nitranga faly be Herode hitako ihany le mpanao mazia le ty jery Chrysangel gratuit androany ozy izy Herode avy ianao ao mba hanao mazia kely raha Jesosy fa te Jesosy za tsy tenina ndraim-bava azy nangina nataony Herode amin'ny fomba rehetra ao raha Jesosy mba ataovy raga tsy teny mihitsy ngarainina kely ary kina mony azony Herode ohatrany tsy hitako izay eloko ty tsy hitako izay anaovana ty averena any Pilato any io dia io fanamarinana faharoa Herode zany nanamarina ny Jesosy Kristy faharoa hoe tsy mendrika ho faty io fa alao eto any Pilato any fa alao Pilato nanao azy tsy hitako mihitsy izay anaovana azy fa tsy mety miteny le ry raha miteny io rindriny io dia miteny izy Pilato Herode niteny izany voalohany tena verina tany amin'ny Pilato ndray zany rehefa any fadimy zay ny fitsarana dia teo anelanelan'izay Jodasy no niaiky ny fahadisoana dia namony tena hoe tena namadika raha marina andro azy fa jerentsika izay eo amin'ny Matthieu 27:3-10 dia le andininy faefatra ozy izy Jodasy hoe nanota satria namadika ny rany tsy manatsiny fa adrara iny retsininy ahoana inony zany fa rahanao zany grave rehetra ihany ny tehananana azy teo avy hoe tsy nyrara iny izy natsipony Jodasy tao amin'ny tempoly ny vola dia lasa izy nanato tena dia avy eo nalainy zareo tsy mendrika atao fanatra tao amin'ny tempoly ty fatany ihany angely izy tsy ravindreto fatany ihany hoe zavatra ratsy ny ataony fa alao te ataontsika evidianana sa dia ataontsika hoe vidiny rany anaran'le sa fa matoa izy ataoko mavomavo eto zany hoe raha ny tsy manatsiny dia io fanamarinana fahatelo an' Jesosy Kristy ny telo indray zany Jesosy Kristy namarinana tsy mendrika ho faty zany le Jesosy tsy mendrika ho faty zany le Jesosy Kristy fa tsy manatsiny io marina io Jodasy ary neken'izany dia verina any amin'ny Pilato indray zany ny fitsarana tsika zao reo misy azy fa ny Luka 7:20 no jerentsika ao anatiny 14 dia hoy izy tamin'izy raha hoentinareo aty amiko ty lehilahy ty fa hoe nampodina vahoaka zay le mpampikoby
ary rehefa nanadina azy teto anatrehanareo fa tsy hitako zay eloko ty lehilahy ty naveriny Pilato ndre mandeha tsy hitako zay eloko ty lehilahy ty am'izay ampanganareo azy na de Herôda koa za tsy nahita io izy efa nilaza na Herôda ara tsy nahita fa Herôda ara nanaiky hoe mariny Jesosy Kristy fa namerina azy aty amintsika izy ary indry tsy nisy zavatra nataony tokony hafaty azy koa de hofaisiko izy de alefako gravy any a eto izy de tsy hitako zay eloko lehilahy ty tsy hitako tsy nisy zavatra nataony tokony hafaty azy nefa fahaizina andray ony ahoana koa ny amaizana olona tsy hita zay anaovana azy fa kanadizina fa am'le lohampisorona sy mpanora-dalàna fotsiny io any de nasaina ny kapohana zany Jesosy Kristy io ny fanamarinana faefatra zany any Jesosy Kristy 4 zao baolina efatra sy efatra zao baolina ny ozina efatra fanamarinana efatra jerentsika indray ny fitsarana tao amin'ny Pilato aty amin'ny Matthieu 27 a rehefa nipetraka teo amin'ny fitsarana izy de nandefa iraka keo amin'ny vadiny ray zany no niteny laza amin'ny aza manao ninina am'izany lehilahy maro zany fa nampahory be androany manifisako azy io la le vadiny ara zany ny haiko hoe tena marina io Jesosy Kristy io satria nanofy tamin'ny alina de tena nampahory anala izy hoe tena lehilahy marina io ka tsy tokony hoelohana nefa ny aza atao ninina io mantseny Pilato dika zany amin'ny vadiny Pilato koa zany de nanao fanamarinana fahadimy alina tytsika tongavano anatin'ny ty de pan'le fanamarinana zany zao ny ozina zay netiny Jesosy Kristy de teo moa le hoe satria pakany andro de avoaka ny olona de Barabasy zay tena papikobo vahoaka arabaky teny mpamono olona jiolahy de bosibosian'ny mpanora-dalàna sy ny mpisorona be ny olona hoe ay Barabasy ny atao voanay de atao inona zany Jesosy Kristy omboy amin'ny hazo fijaliana izy de afaky Barabasy fa Jesosy Kristy nomboana ary satria tia ny Pilato afahany Jesosy de nifandahatra tamin'ireo ndray izy fa ny olona kosa niantsoantso hoe omboy amin'ny hazo fijaliana izy de niteny tamin'izy fanteliny izy nanao inona raha ny ratsy nataony tsy hitako zay elony fanteliny mihitsy Pilato ny tena tsy hitako ranga ninona mikety atao tsy hitako zay elony tokony hafaty azy hofaisiko izy de alefako iny zany ny fanamarinana fahaenina any Jesosy Kristy tsisy nahita mihitsy ny hoe olona tokony hoelohany io Jesosy Kristy io fa de zay moa ny fandehan'ny tantara de nanasa tanany Pilato satria tamin'izany fotoana zany efa nisy ny coronavirus tsy haiko koa na efa nisy zay hydrolika de vitsy zay zany dia tsy mandeha ty de nasaina nikapohana Jesosy Kristy zay zany le hoe faiziny izy de nikapohana Jesosy Kristy de zay fikapohana azy zay ny ozina fahadimy ndray zany netiny Jesosy Kristy ao amin'ny Deutéronomie 7:20 hoe atolotry ny tompo resy eo anolohan'ny fahavalonao ianao tolotry ny tompo resy eo anolohan'ny fahavalonao ianao lalana rainy andehananao iady aminy fa lalana fito kosa ny andosiranao iala olohana le hoe resy le atolotra ho resy eo anolohan'ny fahavalo io zany le tiatsika tongavana ao anatin'ity pilara ve mahatonga zany sa iny de naseho amin'ny Pilato amin'ny vahoaka indray zany rehefa avy nikapohana nesona nasiana an'le satroka tsilo nampitafiana an'le lamba volomparasy de naseho teo amin'ny olona indray izy
dia io ny fanamarinana fahafito ho an' Jesosy Kristy. dia nivoaka nafikeo ivelany ray Pilato ka niteny tamin'izy ireo hoe indro mitondra azy mivoaka hoe tao aminareo mba ho fantatrareo fa tsy hitako izay elona dia kely akory azy. Io anamandry mamerina fo Pilato, tsy hitako anie izay elona kely akory azy. Ary navoaka tao Jesosy misatroka tsilo mitafy lamba volomparasy dia ho Pilato mivoaka indro ny lehilahy exe homo, indro ny lehilahy voasily homme. dia ohatrany hoe mpanjaka vinanina an'izany hoe volotara ny tehany tsilo ny sahany couronne ny lamba tena Yesu sarkasme be natao amin'i Jesosy Kristy fa ny tena mititsika ho hita ao anatin'io dia ilay hoe tsy hitako izay elona dia kely akory azy. Ny fanamarinana fahavalo rehefa avy eo John rehefa hitan'ireo lehibe ampisorona sy ny mpiandry raharaha Jesosy dia niantso ireo hoe omboy amin'ny hazo fijaliana izy, omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Hoy Pilato taminy, entina resy ka omboy amin'ny hazo fijaliana fa za nefa tsy mahita izay elona. Mbola niteny ihany Pilato, tena tsy hitan'ny Pilato mihitsy hoe mipetsaka izy namerina fa namaly azy ny jiosy hoe izahay manana lalàna araka izany lalàna izany dia tokony ho faty izy satria manao ny tena no zanak'Andriamanitra. Iny le niteneny tary amin'ny Kaiafa zany iny ny averin'ny zareo hoe raha tsy hitanao ara ny antony dia izy le milaza tena no zanak'Andriamanitra io ampangana azy. Ty le hoe tsy hitako izay elona, io le fanamarinana fahavalo nataony Pilato. dia entonareo vonoana ary izy dia natolotra ho vonoana amin'izay Jesosy Kristy. Ary miaramila ny gouverneura dia nitondra Matthieu 27 ndray tsika zao. Miaramila ny gouverneura dia nitondra an' Jesosy ao anaty lapa sady nanangona miaramirana aman-drehetra eo aminy. Ary nanala ny akanjon' Jesosy izy ireo dia nampitafy azy lambajaky. Dia nandrandrana satroka tsilo azy izy ireo ka nasatro ny lohany ary nampitana ny volotara ny tanany havanana dia nandohalika teo anatrehany izy ireo ka naneso azy hoe arahaba ry mpanjaka ny jiosy dia nororana izy dia nalainy ny volotara ka nikapohany lohany. Zany zany ny fampijaliana nahazo an'i Jesosy Kristy. Nyraisintsika eto zany eo anatin'ity le hoe nanala ny akanjony Jesosy Kristy izy amin'ny sivy zao fa mazava ny andro efa amin'ny sivy maraina zao any Golgota amin'izay tsika nresaka efa niala tao amin'ny lapany gouverneura i Jesosy Kristy dia noentina ery ambony ery amin'ny Golgota na hoe ikarandoha ohatra nefa mba hitany tena ihany io toerana io dia nasaina ny sotro divay miaro afero izy fa tsy nety ny sotro i Jesosy Kristy. Matthieu 27:34 ny misy an'izay hoe tsy nety ny sotro n'le divay miaro afero. Karazana morphine io divay miaro afero io tena mangidy be. dia nesorona ny akanjony io le vakitsika teo nesorona amin'izay ny akanjony fa io fanalana ny akanjony io dia io nozina fahenina. Rehefa tena nataony safeony kainy olona izay miantona any amin'ny hazo fijaliana andeha tany Israely mihitsy ny resaka an'izany hoe le olona miantona amin'ny hazo fijaliana tena mipalapala. Fantatrareo dika zany hoe mipalapala zany tena mitanjaka tanteraka satria tena hafafahambaraka tanteraka io mihitsy le amin'ny hazo fijaliana. Io nozina fahenina Deutéronomie toko fa Deutéronomie toko fa 20:7 ary amin'ny anohanana setaeta ary fitanjahana sy ny tsy fananana na inona no anomponao ny fahavalonao izay ampandehan'ny tompo hiady aminao dia anisy ziogavy amin'ny vozonao reny mandra-paharingany ianao. Io amin'ny fitanjahana sy tsy fananana ninonina zay ny anomponao ny fahavalonao. dia izay mihitsy zavatra niainany Jesosy Kristy zany ozona fahenina tsika zao. Dia avy eo izy nombona tamin'ny hazo fijaliana tena ohatr'izay le fanaovana azy ampatoriana izy aloha dia le eo amin'ny tany iny izy nifatsiana ny tanany sy ny tongony dia zay ny ozona fahafito zany le izy nomboana ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy dia omena ho an'ny firenena hafa rijery ny masonao ka hopahana manontolo andro no ny alahelonao
azy nefa tsy efa na inona na inona ny tananao tsy afaka manao nininona ntsony ny tananao satria mifantsika sady fatorany eto aloha no mifantsika ny tanany tsy haina eto na teto le izy a ny akapobeany eto ny tena izy fa tsy eto fa bon de tsy afaka manao nininona ny tananao satria voaombo amin'ny azo fijaliana. De Deutéronomie 28:32 io ny ozona fahafito de zay vao nakarina am'izay zany le azo a de niantona amin'ny azo fijaliana izy a eo anelanelan'ny lanitra sy ny tany tsy te ambony tany izy fa eo ambony azo fa tsy any an-danitra izy fa eo ambony azo de eo anelanelany a de iny loza ozona fahavalo a zay nentin'i Jesosy Kristy Deutéronomie 28:26 ary ho an'ny voromanidina rehetra sy ny bibidimy fatanao ka tsy hisy amefimefy azy anatanteraka zany zany ny olona rehetra miatiny ambony azo zany de iny tena sakafony biby ny akapobeany tsy alevina ry zareo fa sakafony biby de ny atao ara-tapatapahana daholo ny ranjony sy ny rehetrarehetra rehefa miantony eo de hoan'ny biby sy ny voromanidina fotsiny no mihinana ny fatiny zany de zay ny olona miantona ambony azo zay le mahozina hoe voaozina zay rehetra miantona amin'ny azo. Misaotranao naharitra ny anao hatramin'ny farany. Raha nasoanao iny video iny a ka te hanohana ny GACMB anao zay tsy fiangonana akory na fikambanana miantso ny olona anaraka azy fa sehatra fotsiny ihany a ampianarana ny malagasy hamaky baiboly a hitiavany mamaky an'izany sy hamaky ny baiboly isan'andro de hiainany an'izany amin'ny fiainany isan'andro a raha tianao ny ampandroso sy hanohana ny asan'Andriamanitra de aza misalasala mandefa MP amin'ny page Facebook Gasy Mahay Mamaky Baiboly ary raha ohatra koa moa ka azadino raha ohatra ka amin'ny Facebook ianao a de azadino manao j'aime ny pazitsika na raha amin'ny YouTube dia manao j'aime de aveo a misabone amin'ny page YouTube antsika